Matsimpana etineneny Ratovelo Jacqueline. Ary rehefa nampiantsona ny sambokeliny teo an-tanety izy dia nafony zavatra rehetra ka nanaraka an' Jesosy. Amen. Ivavaka isika tompoko. Dia raha laza saotra ary voninahitra ambony indrindra tompo malala no atolotra eo anao, satria raha izahay ny toy izao mbola feno hery tanjaka fahasalamana dia noho ny mbola fitiavanao sy ny famindramponao izay avaozinao aminay isan'andro ihany. Ko ampanajana ary ampanetretena tanteraka tompo malala no iankofanay eo anatrehanao mba hiarahabanao ary hanomeny voninahitra mendrika sy sahaza ny fahalebiazanao, ny fahamasinanao ary ny fahefana feno izay anananao. Makasitraka indrindra ihany koa Jesosy fa mbola afaka misitraka ny fahatsaranao rehetra indray izahay raha iombom-bavaka miaraka aminao eto ankehitriny, ary misaotra ihany koa satria mbola nalefanao ny fanahy masinao hanokatra ny foamam-panahinay, ampianatra anay ny lalamarina rehetra tokony alehanay araka ny sitraponao, ary koa hanampy anay andray tsara ny teninao, hitahiry zany eo amponay ary koa ho ampiarinay eo amin'ny andavanandrom-piainanay ray manontolo. Dia mitenena tompo araka ny fombanao fefa vonina izahay hiaino sy hankatohan'ny teninao. Dia amin'ny anaranao masina sy manan-kery avy any Nazareta Jesosy no angatahanay sy hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Mbola faly miarabantsika rehetra mpianakavy ny finoana ary havana amin'ny anaran'ny tompo, ary faly manonona ihany koa ho antsika tsirairay avy ny fahasoavana mba hampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika, ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny angalantsika fampahirezana amin'ity maraina ity dia ny bokin'ny tantara, boky ao amin'ny tantara faharoa, toky faharoambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Tantara faharoa, toky faharoambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Ovakiny izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony teny. Ary Rehoboama rehefa nampandry ny fanjakany sady efa nahery dia nafoy ny lalan'i Jehovah izy sy ny Israely rehetra. Ary tamin'ny taona fahadimy nanjakan'i Rehoboama mpanjaka dia niakatra Sisaka mpanjaka any Egipta, namely an'i Jerosalema fa nivadika tamin'i Jehovah ny mponina tany. Ary nitondra kalesy 210 sy mpitaingin-tsoavaly enina alina izy, ary tsy hita isa ny olona izay nanaraka azy avy tany Egipta dia ny Lobita, ny Sokita ary ny Etopiana. Tena afaka ny tanàna mimanda izay any Juda izy ka tonga tany Jerosalema. Ary Semaia mpaminany tonga tao amin'ny Rehoboama sy ireo mpanapaka Joda izay tafangona tany Jerosalema noho ny amin'ny Sisaka, ka nanao taminy hoe izao no lazain'i Jehovah: ianareo efa nahafoy ahy, ka izao kosa dia mba nahafoy anareo eo an-tanan'ny Sisaka. Dia niaiky ireo mpanapaky ny Israely sy ny mpanjaka ka nanao hoe marina Jehovah. Ary noho nitan'i Jehovah fa niaiky izy dia tonga tao amin'ny Semaia indray ny tenin'i Jehovah nanao hoe efa niaiky izy ka dia tsy handringana azy aho, tsy ho ela dia hamonjy azy. Ary tsy hahidina amin'ny Jerosalema avy amin'ny tanan'i Sisaka ny fahatezerako, kanefa ho mpanompony ihany izy mba ahafantarany ny fanompoana ahy sy ny fanompoana any amin'ny fanjakana hafa. Amen. Izany andinin-tsoratra masina izany indray ry havana no angalantsika vatsy amin'ity maraina vaovao ity. Rehoboama dia fantatra fa mpanjaka nandimby an'i Solomona rainy, ary dia nanana fahalemena tokoa Rehoboama satria tsy mba niain'ny ireo loholona izy fa ny hevitr'ireo tanora fanahy ihany no narahany, ka dia nisaraka tanteraka ny vahoaka. Ny sasany nanaraka ny Jeroboama, ary dia ny Joda sisa no nanjakany. Na izany aza nefa dia mbola manana toetra tena ratsy ihany Rehoboama, satria hita eto fa rehefa nampandry ny tany Rehoboama sady efa nahery izy hoy izy ny tenin'Andriamanitra, dia tena nafoy tanteraka ny lalan'i Jehovah izy, izany hoe tena nataony fitaovana fotsiny izany Andriamanitra tao anatin'ny fahoriany sy ny fahasairanany. Koa rehefa voavaha ny olana rehetra, rehefa nilamina sy ny ravina ny lalakombany, rehefa tafatoeritra tsara ny fanjakany dia tsy olana taminy nitodika tamin'Andriamanitra, ka nandao ilay Andriamanitra nahafaka azy tao anatin'ny adiny, tao anatin'ilay fotoan-tsarotra tsy nahitany vahaolana intsony.
ary dia nanjary feno fiavina vonana sy firerehana tanteraka Rehoboam ary ny hevitra ny tena no mahavita tena ihany koa. Nampandrenesin'ny tompo antsika ry havana izao tantarany Rehoboam izao satria tia ampitandrina antsika isika rehetra mpanaradia azy ny tompo hoe aoka tsy ho anisan'izany ianareo ka raha tojo fahasairanana rehefa sendra olana sy olana sy sendra mahamay dia hiazakazaka iantso sy hitady an'Andriamanitra mba hamonjy antsika hamany olana izay tsy vita antsika ny mama azy, fa rehefa afaka izay mahatery antsika dia mitodika ivoa amin'Andriamanitra isika. Ny anton'izany rehetrarehetra izany ry havana dia satria tsy nataontsika zava-dehibe loatra ny fanatonana an'Andriamanitra, ny fifandraisantsika sy ny fifankazarana aminy, fa ilay fahamanany olantsika no mibahana tao am-pontsika aloha. Ary rehefa azontsika izay mahatery antsika dia hialantsika moramora fotsiny Andriamanitra ka dia miverina amin'ny lalany ratsintsika indray isika. Tena malahelo ny tompo ry havana eo anatrehan'izany ka hoy ny soratra masina ao amin'ny Korintianina voalohany toko 5:10 ny 7:20 manao hoe raha amin'izao fiainana izao ihany no anatenaintsika ny Kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika. Ny fiarahana amin'Andriamanitra ry havana dia tokony tsy ho fanantenan-javatra fotsiny akory na azahoana izay ilaintsika sy mampetipety ny fiainantsika eo amin'ny fiainantsika, fa tena kosa ataontsika ho fanomanana ny fiainana mandrakizay antsika mba azahoantsika antoka tsara fa handova ny fanjakan'ny lanitra isika. Mba atoka tanteraka tokoa mantsy isika ry havana raha toa ka tsy hikatsaka afa-tsy ny tombontsoa ny fiainan'ny ankonantsika, tsy hikatsaka afa-tsy ny tombontsoa ny asa fivelomantsika ary koa ny tombontsoa fa ny fahasalamantsika ihany. Izany no hitediavantsika sy ilantsika an'Andriamanitra, kanefa izany rehetrarehetra izany dia fantatritsika tsara fa mandalo fotsiny ihany, tsy maharitra akory ho loa ary ho lasa vovoka, kanefa dia izany rehetrarehetra izany no nandaovantsika an'Andriamanitra. Fa ny lehibe indrindra ry havana dia ny fahazahoantsika antoka fa handova ny lanitra isika ka tokony ho tian'Andriamanitra amin'ny fontsika rehetra isika, hivavaka sy hifandray amin'ny bebe kokoa isan'andro ary koa hiezaka nompo azy. Ny fanarahana an'Andriamanitra koa dia tokony tsy asiantsika fepetra izany mihitsy, koa na ho mora na ho sarotra na ho soa na ho ratsy dia tsy miala amin'Andriamanitra izany mihitsy isika fa miezaka mifikitra amin'ny mandrakariva satria tokony tamin'ny fo madio feno fitiavana mantsy no nanolorantsika tena hiara-dalana amin'Andriamanitra mba tsy ho maty antoka isika. Andriamanitra koa ry havana dia sari-piaro amintsika olona rehetra, koa dia tsy mitsahatra izy no mandinika manara-maso ny fiainantsika amin'ny hatsipriany. Noho izany dia mianjaanja eo anatrehany ny fihetsika sy ny fomba fanaon'ny Rehoboam sy ny vahoakany izay nanohitra ny sitrapon'Andriamanitra tanteraka tokoa. Dia nandefa fahavalo ny tompo mba hamely ny Rehoboam sy ny vahoakany dia Sisaka mpanjakan'ny Egipta izany. Tena mafy tokoa ny ady natrehan'izy ireo tamin'izany satria marobe ny miaramila sady nirongo fiadiana matanjaka koa. Hany ke dia rava ny manda ka tafiditra tany Jerosalema ny fahavalo. Ary Semaia mpaminany nilaza ny afatry ny tompo ho an'ny Rehoboam sy ny vahoakany nanao hoe ianareo efa nahafoy ahy, izaho kosa dia mba hahafoy anareo eo an-tanan'i Sisaka izay hamely anareo. Ny marina izany ry havana dia tena tsy misy hafa miala maina izany izay mahafoy ka miala amin'Andriamanitra. Fantatsika tsara tokoa mantsy fa Andriamanitra ny loharanon-aina rehetra, koa raha te ho velonaina isika ary koa mba raha te ho feno fitahiana sy fiarovana mafy avy aminy dia mba misy fepetra ihany koa mba tian'Andriamanitra ho andrasana amintsika tsirairay avy. Raha sanatria mantsy isika manamafy ny fontsika, mandany teniny dia tsy maintsy fiainana zafady tompoko, dia fiainana tsy maintsy feno fahoriana sy fahantrana amin'ny lafiny rehetra no iainantsika. Izany hoe ny fanadinoantsika an'Andriamanitra na ny fialantsika aminy, izany no anton'ireo olana marobe isan-karazany misy eo amin'ny fiainantsika ireo. Hoy tokoa mantsy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Malaki toko 7:20 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ka dia ho hitanareo indray ny tsy fitovian'ny marina sy ny meloka dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Tsarovy ry havana fa ny olona miankim-po amin'Andriamanitra dia izy no tompon'andraikitra tanteraka ny amin'ny fiainan'izany olona izany ray manontolo.
raha misy moa zavatra miseho fahasarotana satria lalam-piainana tsy maintsy holalovantsika izany dia izy mihitsy no hiditra antsehatra hamahany olana sy hampandresy atsika aoka koa mba tsy ho ataontsika fitaovana lalavirana an'Andriamanitra ireo fitahiana sy fahasoavana izay omeny antsika fa vao mainka azy isika tokony ampiray atsika bebe kokoa amin'Andriamanitra izany tokony hampahery atsika hivavaka sy hanompo azy ihany koa aoka koa isika tsy ho tratra ny velam-pandriky ny devoly fahavalontsika ka sanatria nipaka an'Andriamanitra ilay loharanon-javatso rehetra aza mety ho variana amin'izay zavatra rehetra miseho amin'ny fiainantsika izany mihitsy ry havana na ratsy na tsara fa aoka isika hibanjana mandrakariva ny sitrapon'Andriamanitra mitodika amin'ny hatrany hatrany rehefa nandre ny afatr'Andriamanitra indray nentiny Semaia Rehoboama sy ny mpanapaka ny Israely dia tsy nandà nanamary tena kosa sanatria fa tonga dia ny haikeloka tanteraka ka ny teny hoe marina Jehova teo anatrehan'izany fiekekeloka nataon'ny Rehoboama zany dia namindra fo koa ny tompo ary dia izy no nandefitra ka ny teny mihitsy hoe tsy ahatongava ny fahatezerako intsony Rehoboama Andriamanitra tokoa mantsy ry havana dia be fitiavana ary be indra fo indrindra dia hoy ny tenin'ny soratra masina ao amin'ny ohabolana 7:20 ny 7:70 hoe izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotra ka mahafoy azy no ahazo fanambinana andeha ataontsika ho fampahirezana lehibe ho antsika ry havana hoe mianjaanja eo anatrehan'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra miseho amin'ny fiainantsika dia mamonjy sy manafaka antsika rehetra izy raha toa ka isika mifona ary miaiky ny fahotantsika eo anatrehany ary satria mahatoky sy marin'Andriamanitra dia amela ny fahotantsika izy ary anadio antsika ho afaka amin'ny sy fahamarinana rehetra dia tonga olom-baovao isika amen hivavaka isika tompoko menatra sy mangay ahy tokoa izay tompo malala satria fantatray fa tsy tonga foana teo aminay tokoa izao tantaran'ny Rehoboama izao fa te hananatra anay te hanitsy lalana anay indray ianao androany inona tokoa moa no fiainana tsy fantatrao Andriamanitra tsy misy miafina aminao ny toe-po sy ny toe-tsaina iray manontolo ary dia fantatrao ny fitiavan-tenanay tsy mihevitra fa tsy ny tombontsoam-piainanay izahay ka rehefa tojo olana sy sedra mamay dia midodododo mitady anao mangataka famindram-po sy famelana fa rehefa voavany olanay milamina tsara ny fiainanay dia tsy olana aminay mihitsy ireny miamboanao hoe ny miala sy manalavitra anao mihitsy azy miedinedina amin'ny avinavina sy ny fiheveran-tena ho mahavita teny izahay menatra sy mangay tanteraka izay Jesosy satria nataonay mpanarina ny fiainanay ianao ka rehefa milamina izahay dia miverina amin'ny fanaondratsina indray izahay mifona sy mangataka famelan-keloka tanteraka aminao zay tompo ary indrindra mangataka fiarovana avy aminao ihany koa mba tsy ho tratra ny velam-pandriky ny devoly izahay ka tsy ho takatra intsony fa ny fiarahanao aminay Andriamanitra dia tsy tokony asiana fepetra ka na ory izahay na manana dia hifikitra aminao foana ny fiarahana amin'Andriamanitra dia tsy tokony ataonay fanantenan-javatra fotsiny ihany koa rehefa feno fahasarotana ny fiainanay dia mitady anao izahay fa rehefa milamina dia miala aminao moramora izahay ny fiarahana marina aminao Andriamanitra nefa dia tena fanomanana ny fiainana mandrakizay anay mba azahoanay antoka fa afaka andova ny lanitra ao izahay ampio azy izahay tompo amin'ny alalan'ny fanahy masinao mba tsy hanamafy ny fonay intsony fa hiezaka isan'andro ampitombo ny refim-bavaka eo anatrehanao na inona amin'ny zavatra miseho eo amin'ny fiainanay amen raisoa ny tso-dranomasina avy amin'Andriamanitra raintsika Jesosy Kristy tompontsika sy Andriamanitra raintsika izay efa tiantsika ka nanome antsika fampiononana mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny fahasoavana izy no ampionona ny fontsika sy ampahery antsika miasa tsara sy ny teny tsara rehetra ary ampiorina tsara ny fiononantsika aminy mba handovatsika ny fiainana mandrakizay ho tanteraka tokoa n'izany amin'ny anarany ray zanaka ary ny fanahy masina aleloia amen ho maniny mandrakizay atsika ry havana eo ampiazaka zahana miaraka amin'Andriamanitra